Any Tolagnary kosa indray dia miroso amin'ny fanatsarana sy fanavaozana ny dina amin'izay ny faritra Anosy. Roa andro no anatanterahana ny atrikasa izay andraisan'ireo herivelona rehetra anjara. Anisan'izany ireo olom-boatendry sy olom-boafidy, ny fiarahamonim-pirenena ary ny mpitandro filaminana any an-toerana miara-misalahy amin'izay fanatanterahana izay. Florian Frederica no mitatitra ny vaovao. Ho fametrahana rindran-damina ara-piarahamonina amin'ny alalan'ny fanomafisana ny fifandraisan'ny fitsarana nentim-paharazana sy ny fitsarana ara-panjakana no tanjona voarakitra ao anatin'ny dina amin'ray ny Anosy. Miroan'ny fampiarana azy sy ho fankatoavana dia nisy ny fankankevitra amin'ireo tompona andraikitra ny fotony mba hanatsarana sy hanavaozana izany, izay nanasana ireo olom-boafidy sy olom-boatendry, ireo toteny, mpitondra fivavahana, mpitandro ny filaminana sy ny avy ao amin'ny fitsarana. Distrika telo no iarahana amin'ny fanatanterahana n'izao fankakevitra izao izay entina hanatsara n'izay dina amin'ray ny Anosy izay, distrika ny Betroka, distrika ny Tolagnary ary distrika ny Amboasary izany. Izahay eto dia misaotra ny fitondram-panjakana amin'ny fiarahamientana izay fanohanana amin'izay resaka fametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra, fiarahamonina mirindra ary mijery ihany koa izay rehetra izay entina mandrindra fiarahamonina amin'ny fiadiana ihany koa amin'izao fiovaovan'ny tontolo iainana zao ka isorana ao anatin'izay ny hetsika izay iarahana toy izao ary mampiseho zany ny fiaraha-miasa ny olom-boatendry sy ny olom-boafidy. Tao anatin'ny asam-bondrona no nanatanterahana ny ady hevitra midina teo tamin'ny fotoana besatra ary misy ny mapiso konfilia ny antaponia ny distriky ny faritra jerena zany mba ny tokony ho zakan'le vahoaka ny savy rehetra ary nalamina tsara mba tsy misy ny problema zay. Zavatra tsapa zany dia anisany hoe voalamina tsara. Aorian'izao dia ny distrika ny Amboasary Atsimo no andray ny atrikasa izay fiarahamonina ambonatoka mitetika asa lanja famatsim-bola ny pneu